eto moa hitatsika ny fivoarana toe-draharaha misy eto Madagasikara dia tolona izy io tolona hitambarantsika rehetrarehetra de izy moa fantatsika ny nanahoana ny hafarany de manao ity vidéo ty satria am'izao fotoana zao manko ny sosikevitra rehetrarehetra mety hanatsara zavatra dia ilaina avokoa na avy amin'iza io na avy amin'iza na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona ka miteny androany manao an'ity vidéo ty iteny zavatra anaky telo voalohany indrindra eo amin'ny resaka fifidianana sy ny propagandy de ny faharoa amin'ny resaka tontolon'ny kanto ary ny fahatelo farany dia eo amin'ny tontolon'ny fitaizana sy fanabeazana. Za miteny moa efa hitanareo profil eo ny anarako Josy Rakotobe manana traikefa amin'ny zavatra maromaro fa za tsy de karazan'olona ty mietale CV koa sy manambara hoe mahay an'izao sy tsy mahay an'izao fa rehefa ilaina zany le kompetansako anankiray de avokako iny de ho ampiasaina ho sitrahany zay tokony sitraka azy amin'ny fotoana mamety azy amin'ny toerana mamety azy. Ka eo manoloana ny propagandy sy ny fampelezan-kevitra nanao publication moa mikasika ny resaka hoe tsy tokony ampidirana artista intsony amin'ny artista mpihira tiako resahana eto anatin'ny propagande fa nytononkalo itretiko hoe mety ho azo atao ihany angambany hoe satria mpanao tononkalo artista koa reny dia génération X no misy ahy fa tsy génération Y na génération Z fa olom-pirenena tahaka ny olom-pirenena rehetrarehetra ihany dia misy moa ny sosikevitra mandeha no any hoe am'le fifidianana dia misy karazana sokajin'olona tsy tokony hifidy président de république fa miakatra hoe niveau rehefa olona matakatra an'izao satria zao ny antony de zay ny tokony mifidy misy ohatrohatran'izay fandehan'le resaka io moa hevitra rehetrarehetra misy ny lafiny mahatsara azy misy ny lafiny azo iadian-kevitra mikasika an'le izy fa azo raisina daholo ny sosikevitra rehetrarehetra fa amiko manokana zany satria réalisateur moa ny tena asa aizan'olona dia mandinika resaka scénario mety tranga raha ohatra ka misy tranga anankiray mandalo mety hitanareo eny angambany analyse vitsivitsy ataoko amin'ny publication koa ataoko sous forme jeu d'échec le izy fa ny tena marina dia fandinihana scénario mety tranga hoe ty zavatra misy mitranga de zao zany tohiny ty de hita hoe tsy maintsy ho ty ny efarany de ino safidina satria mety misy scénario be de be tokony tranga dia am'izay zavatra zay mety mampiteraka olana satria ho an'ny olona sasany mora ahodikodina ny sainy raha ohatra ka misy olona te hanohitra an'izay zavatra zay satria tonga de teny tsotra fotsiny olona hoe fanariana zonareo hifidy zay zavatra zay de iny fotsiny tonga de mety fiteraka problema be de be tonga ny fifidianana ho hanahirana amiko manokana zany iny efa karazany sosikevitra mila fandinihana lalina ny amin'ny mety vokany fa ny zava-misy manko itsika miteny hoe ka ny vahoakany ohatra ny anaty ala any aiza atandry zareo hoe relation internationale sy ny hoe nivoan'izao ka afantarana hoe olona tokony fidina misy amin'ny fandinihako manokana de misy zany ny olona hoe tsy mahalala izay tsy mitovy amin'ny hoe tsy nampahafantarina na tsy nampianarina raha ohatra ka ovaina ny fomba fanaovana propagandy araka ny fitretako azy zany hoe tsy mitondra mpanakanto fa loha hevitra no anina ndasa dia raha miverina atsika amin'ny taloha tamin'ny génération anay tamin'ny resaka propagandy sy ny adihevitra politika tena tsy mitovy mihitsy ny niveau amin'ny zao iainantsika zao fa niveau hafa mihitsy ary tamin'izany fotoana zany na ny vahoaka kely madinidinika ry maharaka ny hoe zao ny zavatra importante zao ny zavatra tokony atao satria le radio nationale sy ny olona na mifantoka amin'ny fampilezan-kevitra dia mifantoka amin'ny resaka hoe fampafantarana ny tetikasan'ny le candidat de zay no dian-kevitra ka izay zavatra zay no tsara iverenana
Ka ny amerinana an'izay de tokony foanana tanteraka mihitsiny ty resaka fitondrana mpanaka mpihira mitety faritra aminao propagande ty mba hamorina olona satria eo azon'olona manipulena zany le olona be de be hita reny iprovena hoe tia timbahoaka nefa indraindray tsy izy no tena ahatongavany olona be de be ao fa le mpanakanto entiny mpanakanto tian'olona na maresy lahatr'olona de misy olona koa ny sasany efa tia hita an'iny mpanakanto iny foana de mba zariny ary mba misy an'iny gratuite amin'iny fotoana iny de tonga izy de am'izay zany mba hita tsara hoe iza no mankaiza no mitandra mankaiza ny safidiny olona kokoa na fankasitrahany olona kokoa dia tokony hisy karazana hoe contrat apetraka zany hoe raha ohatra mandesa ny resaka propagande de tokony hoe retoreto ny zavatra resanao miteti-kasanao izay tenenao hoe vitanao ok ary raha ohatra ka tsy vitanao ty de misy zao contrepartie zao miandry anao amin'io zavatra io apetraka zay zavatra zay fa ino moa tsy fantatro na mety na tsy mety fa hevitr'olona tsotra tsy politicien no manaposika an'izay zavatra zay de raha ohatra ka tsy vita ohatra hoe ny fitopolo isan-jaton'iny zavatra iny dia tonga am'izay zany le hoe ty zavatra teneninao tonga zany fe-potoana de ahoana am'izay ty de terina am'izay zany le zavatra de io moa zany tena mialatsiny ho anareo namako mpanakanto salama salut eto moa zany mbola manao vidéo direct eto moa zany de fa mialatsiny sady ho anareo namana mpanakanto izay miandrandra tombotsoa mandritra ireny propagande reny fa aleo zavatra hafa no itondrana an'le zavatra de eto indrindra no miditra am'izay atsika amin'ny lohahevitra faharoa tiako resana anatin'ity vidéo ty de eo amin'ny resaka fivoarana kanto eto Madagasikara. Raha mahatsikaritra atsika dia tena nitotongana tanteraka mihitsy ny tontolony haikanto eto Madagasikara eo amin'ny lafiny hira na de verina hoe tsy izay ary ny andraikitry ny mpihira hoe mpivoya fitaizana sy fanabeazana de tompona andraikitra ny mpanakanto amin'ny fitaizana sy fanabeazana satria ireny no karazana hoe ambassadeur na hoe mpisolotena le lohahevitra voiziny sy firenena na tany fiaviany ka iny no tarafin'ny olona indraindray le fanany le artiste zany manaraka le fihetsika ataondry zareo na fitafy io na fomba fiteny na fomba fisainana ka zay zavatra zay de mila fanarenana araka an'izay haingana sy araka izay azo atao. Ny zavatra misy manko misy zavatra tsy zavatra niova tanteraka taloha mbola mety velomana ny cassette vidéo ny cassette audio amidy ny CD ny disque de mbola afaka velomana tsara mbola misy rafitra tsara mihitsy ho an'ny tombontsoan'ny mpanakanto zany hoe misy fidiram-bola mankany amin'ny mpanakanto na mpihira io na mpanao tononkalo ankoatra ny fiakarana amina spectacle fa amizao tsy misy tsony zany fa mandeha transfert par cloud mandeha par transfert par bluetooth mandeha transfert par retraretra de tsy mandeha tsony zany fivarotana CD na DVD misy clip zany noho zay zavatra zay de tokony hitadiavana lalam-bola hafa ireo mpanakanto reo ary rehefa miteny mpanakanto eto de ny mpanakanto retraretra mihitsiny de anatin'izay lalam-bola hafa zay de tokony hisy fidiram-bola ho an'ireo na le matanjaka mbola afaka mandeha miriaria mankany manao contrat manao fampisehoana ambanivohitra na ho an'ireo efa zokiolona nefa mbola manana kanto azo manokana izay tokony hisitrahany tombontsoa tsy fantatro na mbola voantso amin'ny fiaraha-midinika mikasika an'izay zavatra zay fa azo atao tsara mihitsiny mampiditra vola amin'ny mpanakanto izay efa tsy manao spectacle na tsy afaka manao an'ireny tsony amin'ny alalany kanto tsara ataony ary raha ohatra araka ny fitretako azy raha ohatra ka tafapetraka zay zavatra zay de afaka manao mamoaka hira tena ny voy na fahendrena io
na fanabeazana io tena kanto io de aparitany le zay mpanakanto zay de misitraka tombotsoa na mandray vola amin'ny alalan'izay zavatra zay na de tsy afaka mandeha manao fampisehoana ary izy. Teknisianina miteny an'izany ary manana traikefa satria nanomboka tamin'ny taona 790 efa nilomano tanatin'ny tontolon'ny kanto satria mpianatra nivoaka tamin'ny CNEM Centre National d'Enseignement de Musique rehefa nianatra 2 taona tamin'io sehatra io de na fantatro tsara io tontolo io ary efa nianatra mikasika resaka hoe marketing show business tany ivelany mikasika an'io tontolo io. Ka izay mahatonga ana miteny an'izay zavatra zay de mampitombo resaka kalitaon'ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra zay zavatra zay satria misy fiantraikany amin'ny zaza mirehireheny amin'ny sisin-dalana iny ny fahinondro zareo hira alefany mpanao gravage eny amin'ny sisiny akaikin'ny sekoly amin'ny lalana andalovandry zareo. De zay zavatra zay zany tokony asiana fieverana de miakatra am'izay zany kaliten'io resaka kanto de misy fiantraika any amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny olom-pirenena. Tsika manko zao mifantoka amin'ny hoe toe-karena hoe zavatra holovainjanaka sy taranaka amampara eto Madagasikara zany hoe firenena vanina fa tokony manomana koa zany tsika karaha olona zany hoe taranaka amampara mendrika hisitraka an'io zavatra io mendraka hisitraka an'le tolona zay ataontsika am'izao ary hahay handova ny tolona natao mba tsy ho verimaina ny herim-po izay nataontsika amin'ny zao tolona ataontsika zao. Dia ankoatran'izay am'izay zany de rehefa tonga amin'izay dingana zay zany io tontolon'ny kanto io de tsy voatery hitalaho na ho vidin'olona amin'ny alalan'ny fanaovana propagande tsony ny mpanakanto fa afaka miteny izy hoe zatsy anao satria maninona satria mipetraka izy any an-tranony misy vola miditra foana any aminy na misy mandray izy na tsy misy mandray amin'ny alalan'izay paika azo apetraka zay. De efa ela ny resaka mikasika an'io efa nisy fivoriana tany amin'ny Omasita am'izany fotoana zany de naneho hevitra de nisy koa ny firesana hoe ISSM tam'izany fotoana zany arosiko le hevitra tsy fantatro na tsy azon'olona le izy na olona tsy te raha mihitsy satria mety tsy de malaza anatin'le sehatra za koa moa tsy nampiseho diplôma de tsy rarahen'olona le izy de ino koa morareko an'izany rehefa tsy raisin'olona le izy de ajanoko any fa ampiasaiko le izy amin'ny sehatra misy anahy de iadanako. De zay zany le izy de ny ankoatran'izay am'izay zany ny tontolon'ny fitaizana sy fanabeazana. Hitantsika ngambany am'izao fotoana zao rehefa tsika mandeha any am-pianarana na iarahaba tsy ataony ankizy. Indraindray taloha manko tamin'ny fitaizana sy fanabeazana teo anivon'ny fiarahamonina ny ray aman-dreny hafa ary afaka miteny na mikapoka mihitsy ny zanaky ny hafa de manao taritra amin'ny ray aman-dreniny hoe zanakanao nanao an'izao taria ka nobedesiko na nokapohako de indraindray ary mbola bedindray le zaza rehefa aveo. Dia fa am'izao fotoana resantsika zao raha ianao ary miteny zanak'olona de misy olona tonga de miteny hoe anga io zanakanao zay ny zavatra mandalo. Ka io zany ny génération Z am'izao fotoana zao efa miroso amin'ny fotoana maha-olon-dehibe anareo ianareo ary efa ao anatiny mihitsy misy ny efa manambady misy ny mbola tsy manambady misy efa miteraka misy ny tsy mbola miteraka. Raha ohatra ka tsy manampy na mandray anjara nareo amin'ny fitaizana sy fanabeazana zanaka diany zao de eritrereto hoe hanahoana ny taranaka amampara eo. De tamin'ny andronay any tamin'ny génération X mbola ny ezahana be mihitsy ny resaka éducation civique tamin'ny mpianatra. De ny mpianatra misitraka fampianarana éducation civique avy any am-pianarana ndray no mitondra karazana lesona sy fampianarana any amin'le ray aman-dreny izay tsy mahalala miteny hoe maman papa zao any ampianarana anay tany ampianarana tsy azo atao io zavatra teneninao io. Fa am'izao tsika mahita azy manahoana fa saika ny sekoly rehetrarehetra sekolim-panjakana moa ifandoavana efa misy droit sy ny ohatran'izay mbola misy vola alohany. Indraindray ianao amin'ny sekoly tsy miankina ianao mety voarokany zanakao satria ianao tsy nandoa cotisation anaovany mpanabenany sekoly bonne année.
zay zavatra somary tsy de misy ifandraisany, zany hoe fa lasa ohatran'ny entreprise zany fitaizana sy fanabeazana, ka izay zavatra zay mila asiana fanarenana. Ary izay indrindra hoe natonga nandinika efa ela hoe ahoana ny tokony atao anarenana an'io tontolo fitaizana sy fanabeazana, efa mahery ny 30 taona nandinihako hoe inona zavatra tokony atao amin'ity zavatra ty, satria efa hita hoe ohatran'izao ty zavatra ty. De zay koa isany natonga nandany fotoana, tena tsy afeniko anareo fa nandany fotoana sy nandany vola aman-karena nanontana boky. Io moa mety misy olona iteny io moa mety misy olona iteny hoe anao publicité indray ty le zalahy ty marotra boky, zay andraisanareo azy fa ny adidiko efa nataoko, na misy mividy io na tsy misy mividy io, fiainako mandeha foana, fa ny anareo ahoana sy ny antaranaka amampara, fa ny zanako sy ny ankohonako efa voatezako. Ka zay natonga nandany fotoana. Io zany ohatran'ny hoe tolona. Io moa ny olona rehetrarehetra samy manao tolona, misy manao tolona ny amin'ny côtéany, ny mpitafika manao mampiasa basy, ny mpivavaka mivavaka mafy mangataka an'Andriamanitra, ny ara-drazana manao zay rehetrarehetra azony atao, fa misy koa ny ana manokana koa tolona ho anahy koa inona moa ty amin'ny côtéko de zay resaka ezaka atao zay. Tolona ataoko, isan'ny tolona voalohany de fizarako ny vaovao momba ny toetrandro mba hiarovana ny mpiara-belamiko amin'ny loza voajanahary, mba ho afaka hoe hiaro ny fananany alohan'ny fahatongavan'ny loza tsy niaro ny ainy. Tsy misy mikaramana amin'io ary tsy mbola nangatabola tamin'olona nandritra ny 4 taona nomboka tamin'ny 2009 nanao zay zavatra zay tamin'ny Facebook vao mikasika ny toetrandro zay. De ankoatran'izay de iverenako am'izay tany ty resaka hoe zavatra nandaniko vola aman-karena ty boky. Efa nisy fotoana moa za matetika manao publication mikasika azy ty amin'ny Facebook ao hoe taridalina ho an'ny mpanefy fitaizana sy fanabeazana, zany hoe ny tontolo rehetra mahakasika ny fitaizana sy fanabeazana zanaka dia n'izy mbola ao ambohoka, mbola ao ankibo zany voatorotoronina mandra-pahatonga an'izy eo amin'ny 40 taona io de nisoratako anatin'io boky io daholo. Misy mola ny teny hoe matevina be le boky satria any amin'ny 654 page any le boky, manina raha ohatra ka natao par tome, ohatra hoe tome 1 tome 2, am'izay mba moramora ny vidiny de sady afaka misafidy tema zay tiany tadiaviny koa le olona anatin'le boky. Za tsy miditra am'zany satria ny aina tsy manampetra. Za zao ty zao mandeha de mety vao miala eto de mivoakary de voadona de maty, de lasa tsy tafita zany le zavatra satria vita tome 1. Fa ny anazy tonga de aleko atao ao daholo izy rehetrarehetra, dia iny mba misy zavatra karazana hoe repère na boussole zany le olona andeha hitaiza sy mpanabe, satria be de be ny olona misafidy, ny olona ataony vady mbola tsy anatin'ny kajikajiny resaka hoe fananan-janaka, zany hoe olona ohatrohatrany ahoana no hoe tadiaviko satria za te hanana zanaka ohatran'izao, fa mifankatia aloha olona mety aminy, de rehefa teraka le zaza rehefa aveo misy ny incompatibilité amin'ny resaka fitaizana sy fanabeazana, ka mila karazana arofanina na balizy zay zavatra zay anatin'io tontolo io. Ka mino fa mety voarenga zay afatra zay. Ary io resaka tontolo fitaizana sy fanabeazana zay voiziko ao anatin'ny boky io sy zay resako eto dia azo tsara ampiarina eo anivony sehatra fanabeazana fototra anireo taranaka amampara, na ampidirina anatin'ny lesona mikasika ny éducation civique le izy na ihany koa éducation civique mitsy ny hatsaraina de alentika ao anatin'ny sainy zaza de nizy mbola kely hoe zao ny fitondrantena, manina mety le izy any Japon amin'ny taranaka, fa manina tsy mety atao amintsika. De zay zany ny video ataoko raha ohatra moa ilaina ny fakana ny hevitro sy ny firesahana amiko mikasika an'izay tontolo rehetra niresahako te zay de mora ny mifandray amiko Facebook eo anarana tena izy za moa manokatra MP foana isan'andro, misy LinkedIn any mbola zozerakoti be foana, de WhatsApp moa afaka ifandraisana olo zay rehetrarehetra zay, ka de mirary asika rehetrarehetra mba anana ahita anjara masoandro mba hiatrika fiainana mamiratra eto amin'ity tanindrazana sy taninjanaka malala ity. Saotra betsaka asika rehetrarehetra raha ohatra ka misy tsy mety na misy diso zavatra resahako teo de azafady de mamela ianareo fa hevitra no avoaka
ifampizarana fa ola tsy tonga lafatra fa manana kilema koa manokana ihany koa maha olombelona ahy ka misaotra betsaka antsika rehetra rehetra dia miarahaba tontolo andro sambatra daholo veloma